Fa ankohonana marefo mahery ny 5 alina eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra no hisitraka n'ilay teti-bola 3 hetsy ariary mandritra ny enim-bolana ao anatin'ny tetikasa ankohonana miarina. Tsy nzaraina ho 5 alina isam-bolana io teti-bola io ho an'ireo ankohonana marefo ireo. Ny fizarana anty fanampiana ity noho ny fisian'ny Covid-19 izay misy amin'ireo tokantrano hisitraka azy no milaza ho tsy tafiditra amin'ny lisitra ireo mpahazo tombotsoa. Fanadidina hoentin'ny Emile Andriana teny. 70 taona izao IPB Razanadramanana ny fivarotana arovava-orona no hoentiny mamelo tena. Efa nandalo tany an-tokantrano n'ireo mpanao fanadihadiana ao amin'ny fisitrahana indray amin'ny ity taona ity ny fanampiana avy amin'ny fanjakana noho ny Covid-19. Mbola tsy nahazo izay anjara fanampiana nefa hatreto izy. Dia lasa zao miverina nandeha mivaribary zao dia hoe andeha hijery ato sao dia lainga amin'ireo le mpiasa reo fa andeha manko zareo manao piano. Fizalaka kely fizalaka etsehely zavy zany fizalaka rehefa eteraka rehefa maty le zany. Nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo dia ankohonana maro teto Antananarivo no efa nisitraka 5 alina ariary avy amin'ny fanjakana ho fanampiana noho ny fiatraika amin'ny valanaretina coronavirus. Voafa amin'ny ampahany aloha ny olana andavanandro raha ny voalazan'ireo efa nisitraka ity fanampiana arabola ity. Le fandraisan'ilay fanampiana aloha mahafinaritra fa ilay izy le filarana be ohatr'izao no tena enja aminay manakireo maloha dia izay fa mamaha olana izy amin'ny lafiny fiatsaikany aloha misy fiatsaikany amin'le tsy fahampiana ao amin'ny tokantrano ohatra dia misy hoe mba avitanana zavatra kely. Dia faly izany aloha naza ilay fanampiana satria hita hoe mba afaka ilay fahasahiranana ilay izy. Ny anao tokoa nanahoana tena hoe fahasahiranana Eny hoe sahirana be mihitsy aloha tao anatin'ilay confinement iny fa manasalamban'olona izany hoe sa dia matsakarana. Tsy maintsy atao foana izany fa tia moa dia hoe aharitra ampy dia hoe elabe ty volo ty fa izany hoe mba tsy nijerajeraina mba manampina le karamarama kely azy eo izany ilay izy. Firy ny zaza velomina? Enina menadazy ao ny velomiko dia miampy anay dia efa mianaka izay. Ankohonana marefo ara-pivelomana 104,5 alina avy amin'ny fokontany 920 amin'ny boriboritany 4 eto Antananarivo renivohitra no misitraka ny tetikasa ankohonana miarina. Mahazo tombony amin'ity tetikasa ity ny mponina eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina miampy ny any Toamasina sy Fianarantsoa. Akoatra ny fanomezana ilay lelavola 5 alina ariary isam-bolana dia misy ny tahantsoroka ara-tsaina sy fiofanana omena ireo mpahazo tombotsoa ho toy ny fanampiana. Ireo efa nisitraka ny fanampiana tamin'ny taon-dasa ihany ny ankamaroan'ireo mbola mahazo tombotsoa amin'ny tetikasa. Olona natao fanadihadiana sy fanamariana isa-tokantrano afaka hisitraka an'izy io dia niainga tamin'ireo olona efa nisitraka toanara-bola tamin'ny fiboana tamin'ny herintaona. Natao fanadihadiana isa-tokantrano ireo voamarina ary nekena mpabe maso ny ireo lisitra eo isaky ny vokotany. Ny anatin'izay masotsivana izay dia misy singa maromaro ny isan'ny olona ao an-tokantrano, ny isan'ny ankizy, ny toetoetry ny trano fonenana, dia eo indrindrindrindra ihany koa ny fidiram-bolan'ny ray aman-dreny ao anatin'ilay tokantrano, ny karazana asa ataony. Mbola misy ihany koa ny tetikasa hafa miisa 3 ho fanampiana ny mponina noho ny fiatraikan'ny Covid-19. Isan'ny mahazo ny anjarany ankoatra izay ireo mponina hianjadian-kely.